Zay ny amin'iny fa entina piroboroboana misehatra ny fitaterana anabakabaka dia nanapaka hevitra ny roso amin'ny fanalalahana ny fitaterana anabakabaka i Madagasikara. Notanterana omaly ary ny atrikasa nasionaly izay nentina anakana ny hevitra ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka entina indrindra amaritana ny paikady fametrahana ny connectivité aérienne. Miroso amin'ny fametrahana ny connectivité aérienne na ny fampiroboroboana ny fitaterana anabakabaka i Madagasikara amin'izao. Napetraka araka izany ny fanalalahana ny fitaterana anabakabaka. Ankoatra ny fitaterana mpandeha dia tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fitaterana entana na miditra io na mivoaka ny Madagasikara. Ho fametrahana paikady nasionaly mikasika ny connectivité aérienne dia nisy ny atrikasa fankakevitra nasionaly namorino ireo teknisianina sy ireo sehatra tsy miankina misehatra eo amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka izay nokarakarainy ny ministera ny fizahantany ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro ny alakamisy teo teny amin'ny café de la gare Soarano. Tombotsoa zany ny voalohany indrindra dia ny hoe raha ohatra ka miroso makany amin'ny libéralisation tsika dia afaka misy ny lalàna izay mametra an'izay libéralisation zay ny voalohany indrindra dia ny hoe ny rehetrarehetra araka izay lalàna misy dia afaka mitatitra ny mpandeha eto a Madagasikara fa ny eto anatiny koa dia afaka ampiroboroboana raha ohatra ka manana ny ataontsika hoe statut de compagnie aérienne nationale les compagnies. Zay zany no anisan'ny zava-dehibe dia afaka mitatitra olona sy mitatitra entana. Zay zany ny tena tanjona. Na dia eo aza ny fanalalahana ny fitaterana anabakabaka dia tsy maintsy atao anatin'ny fanajana fiandrianam-pirenena izany sy fanajana ihany koa ny lalàna mifehy ny fitaterana anabakabaka misy eto amin'ny firenena hoy ny ministra fitaterana. Ny fametrahana ny paikady nasionaly mikasika ny connectivité aérienne moa dia fomba iray atao mba hanatrarana ihany koa ny tanjona hisarihana mpizahatany iray tapitrisa amin'ny taona 2020 ary 3 hetsy amin'ity taona ity. Efa misy ny ezaka amin'ny fampitomboana ireo sidiny eto Madagasikara hoy ny ACM. Voalohany indrindra aloha ny compagnie aérienne araka ny fahafantatrareo dia mampitombo ny isan'ny roplanina izay ampiasaina amin'izao fotoana izao. Ao ny Air Madagascar izay ampititra roplanina amin'ny herinandro ambony anankiray vaovao dia misy anankiray hafa koa amin'ny volana avril. Faharoa manarakaraka an'izany eo koa ireo le compagnie kelikely salatsalany misy ato a Madagascar misy eo amin'ny 10 ireo compagnie ireo amin'izao fotoana izao ary misy compagnie hafa ihany koa vonona hiditra ary efa miomakomana hiditra amin'izao fotoana izao anao ny desserte amin'ny réseau national everina fa atsoriana kely atsika dia anana moyen rehetra zay anatotosana an'izay le stratégie na 1 million touristes zay. Ny fanalalahana ny abakabaka Madagasikara dia everina fa hitarika amin'ny fampihenana ny sarandalana makaty Madagasikara izay isan'ny teboka iray mampiembotra ireo mpizahatany hoy ny ACM. Mikasika ny annexe B ny vondrona Europeanina dia mbola mitohy ny asa sy fiomanana eo amin'ny fialana amin'ity lisitra ity ho hiatrany teo anivon'ny ACM. Fantatra moa fa andray ny fiverimben'ny OACI ho tanterahana ny 5 amby roapolo, 4 amby roapolo ary 7 amby roapolo marsa izao Madagasikara.